Tolotry ny radio Akony fatra maniwanao amin'ity alina ity. Tantara indray miseho nampitondraina ny lohateny hoe Tantely Baty. Nosoratany Jean Joseph Rakotomirina. ireo nanomehana ny tantara Claudia Vanja miaraka tamin'ny Johnny Rich ary Njara. Odio Odinyato e aiza olona ohatray marina fa nyfanena tamin'inona tany ianao anaka no dia mivalo arika ohatran'izao tarenao. misy lehilahy voka sy be trafo be mampatahotra ry dada mandeha anainga nareo makany dia roa ihany izy andefa tsy tia ahita azy tsony aka. Hay ve anaka andrasary fa lehijeran'izany lehilahy zany aka. Mino aho fa hidada Ramanitra izay. Tsy mbola nahita azy mantsy sara zanako vavy ka tsy mikitsinitsy roatra ka atahotra azy. Dada Ramanitra marina mafy. Andaloha antsika mianaka ifamina osetrin'izay elatsiny eonan'izay eny tokoa anaka tsy mba nanapoy fakahita velona amin'izay toy izao ntsina ny arasety e. Tena marina mora tsy teny fa nala elo mafy ianareo ny amin'ny marina moa eny ary dada Ramanitra isarako ny lanitra aloha no izao fiverenana soamantsara izao. Tena marina izay dada raseta. Ka atao amin'izay ry andrositsika ndao fa aza misalasala mandroso dada Ramanitra ndao. Eny ary fa maninona ianao ry dada famihana be amin'ny olona be trafo be io fantatrao ve izy tsy mba matahotra ve ianao amin'ny trafo io? Zany anaka sakaizantsika izy anaka ary zany ihany fa ampanao soa lehibe ho antsika koa e. Tsika manakavy mihitsy no navotany ary tsy toy izao mihitsy ny asambarantsika raha tsy noho ny fahavoizan-tenany. Izy kosa ny sarazana antsika Ramanitra efa vehivavy lehibe eny tokoa efa vehivavy lehibe tokoa izy koa hoan'Andriamanitra rireny voninahitra hodiraina mandrakizay izy ry amin'ny anarany eny ary izany hoe lafa andao amin'izay ndrositsika telo mianaka tsy vitantsika eto tokona ny fotsy mantsy ny resaka fa andao amin'izay mba androso fa izy desaka any an-trano andao masabary mainty toy izay hevitra izay any an-trano tokoa toy izy atsika ny resaka fa ono ao ihany ve hidiana avatinao izay raseta? Tsiry dada Ramanitra fa hony lasa nalefa ny mpampiasa azy amita iraka ny mahajanga andra izy ka mety tsy ho avy raha tsy amin'ny herinandro ka mahazo toerina ry ianao faly mandrenao ato dia faly mandrenao ato ambany tafika izay mianaka Andriamanitry ny fiadanana eo mbanao sy hitainao hatrany. Avy lanitra ka tsy takatro ery indri izany hafaliako izany anaka nda hiara izy dera sy isotra an'Andriamanitra sika telo mianaka tiraiko no riray mpandahatra indry io tiraiko no noho ny fandaranao amin'ny mpahindrena ny zavatra rehetra tiraiko no noho ny famindra-potsy hitalany. Amen. Eny ary fa ilazo kely vetivety aloha nareo mianaka fa izao dia vidy ramboankazo trotsika vetivety fotsiny izay. Dada be Ramanitra fa maninaka ianao misy trafo ohatran'io? Fa nisy inona teto anaka no tomaly toy izao ny vahintsika? Tsy fantatro izay nahazo azy ry dada na ny tany azy momba ny trafony fotsiny aho nefa dia izay dia nampitomany azy. Tsy mazava amiko mihitsy izay mahazo an'ireto olona reto. Avela koa rehefa aloha zaho atsy amin'ny efitranoko atsy. Aza mbola mandeha aloha Sara. Aza mandeha any anaka. Misy resaka horesaka aminao amin'izao fahatongavandriamanitra sakaizantsika izao Ramanitra sakaizantsika? Ka vonika ny resaka ve aloha ny zanako eny ry dada. Eno tsara ry anaka. Eny taona lasa teo eo izay teo ny vonirina mamirifiry
raha ny omana hita ilay tetezana etsy Ambalavato izaho sy ny reninao dia ny polisatra ny tonga satria merika ny andro tamin'izay ka nalama ny bozaka fotsitra teny an-tsandrika anao ka lasa nikotity tany anaty rano mamanala izay tsy izy. Lehilahy tomaty sady tsy laitry ny amaroan'ny taonany io Ramanitra io tamin'izay ary niandro ny omby ny teny ampitany tetezana izy. Hitany nahalatsanao anaka ary tikariny koa fa samy tsy misy na inomano izay isy ramatoa reninao ka izy no avy hatrany dia nitsoraka tany anaty rano tahaka ny tselatra niaraka tamin'ny akanjo maro sosona teny ankodiny dia nanao kisitrika impolo kely teo izy anaka ary noho ny fitahin'Andriamanitra sy ny herim-pony dia azo ny soamantsara ianao saingy indrisy mantsy. Saingy indrisy ahoana ry dada, efa maty ve aho? Efa ninditra sy voako rano ary tsy nahatiaro teny intsony ianao anaka tamin'izany. Dia nataonareo ahoana no nahavela indray toy izao ka tsangana tamin'ny maty ve zany a? Io rangahy io anaka dia sady nanao sorona ny ainy fikatsahana nanao tao anaty rano mahery sy namanala be koa moa tamin'izany rano e. Mbola niriotra nitondranao hamonjy hopitaly ihany koa. Izahay mivady mantsy samy tsy nahavita na inona na inona nanoloana ny toe-javatra. Ny teny hoe maty tsara no naverimberina mivady sy mipolo kely teo. Kanefa ny alahelo ve havita inona? Fa ny loza anaka dia izao. Ahoana ry dada? Tsy mbola voasola akory ny akanjo telo sosina vondom-panala teny ankodiny. Any ka nitondra reto mandoza ho azy zany. Zany ve? Nalaky voavonjy ny mpiasa amin'ny fahasalamana any ny ainao anaka ka avitra soamatsara. Fa izaho kosa dia izao nidiran-dozy izao e. Zay ve zany nazahoan'ny dadabe io trafo io? Eny anaka, tratry ny atao hoe rhumatisme ny tolan-damoziko e. Noho ny atsika be niretako nandritry ny fotoana lava ary napalahelo anaka fa dia na dia nandaniam-bola makarena sy toko sy foroana aza ny fitsapoana dia tsy nahitam-boka tsofiry zany. Fonareo aho dadabe Ramanitra, mifonao satria fantatro fa tena nandratra ny fonao ny zavatra nataoko. Mbola afaka mamela ahy ve dadabe o? Eny anaka, fomba ny ankizy mitovy taona amina toy izao anaka ny tsy mahazoazo avy hatrany izay zavatra tsy mbola hitan'ny masony na nyreny ny sofiny aza. Voajanahary aminareo ny toe-javatra toy ireny anaka fa ny fahasoran'ny fomba fanehoana azy no tsy mahazatra ny olo-dehibe. Eny fa efa zatra mihatsara velatsy anaka. Tena mifono dadabe ve zany? Tena izany tokoa anaka. Mitovitovy mantsy ny fahatoram-pon'ny efa zokiolona toana izao sy ny anareo mbola zazapody hoe. Tsy mahay mandanga loatra isika. Any ka matetika voafantrika raha mbola sendra voan'ny fakapanahy. Tsy vitany hoe mamela heloka anao aho fa izao dia hoeveriko hoeloka mihitsy ny zay rehetra nataonao e. Ka tsy dadabe ve zany ny olona tsara indrindra eto ambonin'ny tany manaraka ny Jesosy? I Jesosy no modelitsika anaka. Ny dikany hoe kristianina ny dia mpanaraka azy fotsiny. Tiako be dadabe, fa taiza foana moa dadabe io zao vao mba hita e. Eny e, nitsapo tena tany manambary tany izy anaka ary nialanenina tany nandritra ny efa taona mahery. Izany no tsy nahitantsika azy. Fa tonga aoriana tokoa moa ianao dada Ramanitra? Vao tonga afako maly anaka. Da sika resaka silalao any an-jaridaina ry dadabe a? Ka raha izany ary araka ny hevitra aloha andao aloha hifandombera kely sika vao mandeha makany nareo mianaka ka. Ndao ary e. Atra mandrakizay eny ny fahatoram-pihavanantsika.
hoe dadabe sa nodinanao izany no nena maso ny dada fotsiny. Iny anaka, matokia ianao fa ianao no olona tiako indrindra eto ambonin'ny tany anaka. Tena malina. Eny e, nampianarin'ny baiboly sika mba tsy hatsara velatsy, fa rehefa eny dia eny. Sao ary, azoko atao ve ny tsapany trafon'ny dadabe? Tsapa raha izay ny dinao anaka. Ary toa mahery be izy izany ry dadabe kanefa ny an'ilay sadamavana eto midoladoly. Tsy mitovy ny trafonay sy ny sadamavinareo anaka, satria ny azy noveva nasonotry ny mpamorona anaovana azy, fa ny ahy kosa ny taolan-damoziko no nivokona tsy laitra ny sakanana no ny itrekitraky ny rimatisme. Zay no izy anaka. Tena mahatsikaiky mihitsy ny anao ty anaka ka. Tena mahatsikaiky mihitsy ny ty zanakao ty rasetaka. Ataony sasatry ny kakakaka sy misentsenty eto fotsiny ako. Zany tokoa ve anaka? Tena marina zany. Misy zavatra mbola tiako angatana fonana amin'ny dadabe eto masony dada raha tsy mahadiso azy. Inona re? Zany anaka? Eny tokoa, zavatra indray anaka. Tsy efa nolazaiko taminao hoe fa tsy misy tsiny sady tsy manana heliko eo anatrehanao mihitsy ny ahy. Ka inona indray no mbola ho tadiavinao ankoatran'izay? Tsy mety milaminao mihitsy anefa ny saiko raha tsy voambarako amin'ny dadabe izay zavatra tiako lazaina. Lazao ary ny sombinaiko fa tsy maninone, tsy misy tsiny mihitsy ny ko. Misy olona madodona aloha zany fa le aloha ny jejerikely be fety fa tiziko ranonareo azafady tompoko, izy moa no tadiavinareo zay. Azonao atao ve tompoko ny mampanolasana vetivety fa misy zava-dehibe mba tsy hina iampitena aminareo momba amin'ny fahasalamana. Tsy mampaninareo ve nefa raha any an-jaridaina zay nomena anareo izy moa netsoko nareo tompoko azafady namana ve sa vady sa azafady indrindra tompoko mpivady tompoko. Afaka manosana an-jaridaina ary ve nareo mivady any daholo manko izao izay no miresaka. Eny tompoko, manambahiny aby sika ry izy mianakavy Fararanom-bahiny ny androandroany izany fomba ny zavatra io anaka. Indraindray aza ny ratsy no mifanao ny tsomby aloha. Androany kosa nefa dia ny fahasoavana no nampiany tompo fahasoavany. Eny ary tonga soa eto an-jaridaina nareo mivady. Izao moa no rasita raim-pianakavianato. Izy kosa no sarazanako vavitokana ndreny mody eo fa lasa namahiteraka ny mahajangany no ny asany moa zany dia tsy maintsy nandeha any izy. Vahinay tahaka anareo mivady kosa i dadabe Ramanitra fa zay aloha ny aminay fa mba anjaranareo indray zao raha tsy hadiso tompoko ny maneho aminay ny aminareo. Meva no anarako ary izono anaran'ity namako ity. Mpivady zay sady piraiky fikambanana mpanentana ara-pahasalamana ary mitetisa-baravarana mihitsy mba ampitandrina ny olona mikasika ny areti-mandoza anankiray. Momba ny sida ve? Tena izy mihitsy ka. Zava-doza efa mitatao eto amin'ny firenentsika mantsy izy io. Tonga dia mahazo mametra-panontaniana ary ve zany Ino manoa no olana? Alefaso fa tsy maninony. Fomba ahoana no ahafantarako ety ivelany hoe voan'ny sida ny olona iray? Tena mahaliana mihitsy ny sasapotoanao efa mamaly sady mamaky loha amin'izany sahady Izaho koa aloha mba tahaka izany. Ela no nanaovako itony fanentanana itony fa tsy mbola nifanena tamina tovavy kely tahaka an'io zany raha tsy ny androany aloha Itony ianary ny teninao rime fa efa tontony irina iza zany Eny ary fomba ahoana no ahafantarana fa voan'ny sida ny olona iray? Hozaraiko roa ny olona izay vakasika ty aretina antsoina hoe sida ty. Ny sokajy voalohany dia olona mitondra ny tsimok'aretina VIH fotsiny fa tsy mbola manara mihitsy, antsoina hoe séropositif ry zareo. Ny sokajy manaraka kosa dia ny olona mitondra izany tsimok'aretina izany séropositif efa elaela ka efa ahitana ny soritra aretina mampiavaka ny sida.
ireo kosa natsoina hoe sidea. Tsy misy fomba mihitsy ahafantarana avy ety ivelany ny mahasireo pozitif ny olona ray. Izy ireo rahateo moa tsy mbola marary, mety olona tsara hogo na koa olona malaza tsara fitafiana sy tsongoim-bolo amin'ny tany amamonina ka tsy mampiaya. Mety ho mpanakanto mahiratra sy lalaina ihany koa nefany, na tatsata ambanivohitra tazanina Tomasindasy Masimbavy. Mety mpiasa tsitrapo tahaka anay izao ka mandany ny fiainana nanaova-tsoa amin'ny mpiarabelona aminy. Mety ho mpitondra fivavahana mihitsy koa aza. Samy natana olona maty ny sida tamin'ireo sokajy-olona rehetrareo taty Afrika. Taty Afrika Atsimo Atsinanan'ny Sahara. Ny fitiliana tao any amin'ny laboratoara ihany no ahazona mamantatra azy ireo fa aleo mba ho an'izao indray manao ny resaka ka. Misaotra anao Romeva nanomeny any anjara fitenenana. Mety aritra volana na taona maromaro tsy marary eny izy zareo ao amin'ny sokajy voalohany io. Nefa dia tsy misy soritra retina amatarana azy ireo mihitsy ny avy ety ivelany. Enim-bolana ka hatramin'ny 5 taona eo no mety faharitan'izany. Ary mety ioarana aza io fepitaona farany io indraindray. Ny zava-doza nefa dia izao hoe afaka mamindra tsimon-karetina amin'ny hafa izy amin'ny alalan'ny firaisana arany nofo aman'olo-kafa ohatra ry zareo. Volana vitsy aorian'ny napitra noho ny tsimon-karetina io. Tadidin'ny dadabe ve ilay resaka talohany nahatongavany reto vahiny reto? Vahiny taheriny jalakely izany. Noeveriko hoe vokatry ny sida io trafon'ny dadabe io e, izay no nahatonga iananao ireny fihetsika ireny. Matahotra mantsy eo fa andreo dia ifindrany sida ny dadabe eo. Mbola tsy manome tsina amin'izany foana ve dadabe? Izay fahatsoram-ponao izay mihitsy ny anaka no tena nahafozako anao toy izao e. Zava-tsara amiko amin'izay zao ny antony fahalianan'ny Sara dia afantatra momba ny aretina sida. Tadio tsara fa tsy misy ety ivelany toy ny tandroka sy ny trafo ny sida. Tsimon-karetina tsy mba hita maso no mitondra azy io, ary any amin'ny faritra tsy hita maso toy ny rà sy ny jirinaina, ny nonondreny no mifitsaka ry zareo manao moramora ny asa ratsiny. Tahaka izay izany ny amin'ny sokajy voalohany, fa mba ahoana kosa Romeva ny amin'ilay sokajy faharoa? Enona ka hatramin'ny 5 taona eo aorian'ny idiran'ny tsimon-karetina VIH ao anatiny no miseho ny sotra aretina izay hamantaran'ny mpitsabo ny fisiany aretina sida. Ny mpitsabo fa tsy ny mpiarabelona. Tahaka izao ary ny famaritana amin'ny fisehony eo amin'ny olon-dehibe sy ny tanora aty Afrika. Fambara misongadina na signe majeur, fahaverezan-danja-batana mahirin'ny folo isan-jato, ny areti-pivalanana matetika mahirin'ny 2 volana, ary fahatelo farany ny fanaviana maharitra. Fambara madinidinika na signe mineur, kohaka maharitra 2 volana mahery, areti-koditra toy ny herpe, zona, dermite, ary fahatelo farany dia atody tarina. Izay ny tanora sy ny olon-dehibe aty Afrika fa toy izao indray ny ankizy. Fambara misongadina na signe majeur, fiainan'ny lanja na fitomboana tsara-dalàna, areti-pivalanana maharitra 2 volana mahery eo, ary fanaviana maharitra mandritra ny 2 volana mahery ihany koa. Fambara madinidinika indray na ny signe mineur, kohaka maharitra 2 volana na mihoatra, totongan-dronono, areti-tenda matetika, ary mamorifotra ihany koa ny vatana manontolo, ary farany moa dia ireny mitondra ny tsimon-karetina VIH. Fa tsy maintsy mitranga daholo ve izany izay rehetra izay vao azo lazaina hoe marary sida ny olona ray? Tsy atompoko, tsy voatery tsy maintsy indray miseho avokoa ireo famantarana misongadina sy madinika rehetra ireo. Fambara misongadina anankiroa sy fambara madinika anankiroa eo no matetika dia efa azo mpitsabo maritina ny sida. Izy koa nefa ilay areti-koditra marikoriko izay tena azona antoka ny fisiany aretina sida dia ilay antsoina hoe sarcome de Kaposi. Areti-koditra matsiravina io, misoratsoratra toy ny leoparda ny tena manontolo. Fa mba tiako fantarina anaka ny fotoana mety ahaveloman'ny olona anankiray manomboka amin'ilay fotoana izay izy eo ny soratra aretina voalohany eo amin'ny fiainany ka mandra-pahafatiny.
Palahelo koa dadabe fa tsy afaka mivelona mihoatra ny herintaona eo ilay olona marary ny sida na ny CD1 raha ny ety Afrika no jerevana. Tsy mbola nahita-panafa mantsy io aretin-dratsy io hatramin'izao fa nafoto karazany 7 izay antsoin'ny zareo frantsay hoe TRI na thérapie no tsy maintsy atelin'ilay marary isan'andro mba havelomany azy farafahelany indray taona. Io mba fanafody malazalaza amin'izao fotoana izao ve? Ay! Ianareo ry laza teo fa hoe tsy ahita-panafa io aretin-dratsy io. Ka inona ary zany no ilanareo fanafody 7 isan'andro io e? Tsara ny ahafantarantsika fa tsy mamparary avy hatrany tahaka ny tsimokretina hafa rehetra ny tsimokretina VIH sida. Raha ny marina aza dia izao tsy mitondra aretina izy fa ny hery fiarovana voajanahary izay mpiaro antsika amin'ny fanafian'ny aretina maro isan-karazany no kikisany tsikelikely ao. Manapa tsy misy azy intsony. Rehefa mienana rava toy izany io hery fiarovana men'Andriamanitra antsika io dia mety hahafaty antsika na dia tsimokretina mpitondra sery fotsiny aza. Eto no mahasarotra ny raharaha satria nataon'ny mpahary ho afaka ifanerasera amin'ny mikrôba ny olombelona. Ny rivotra fohitsika, ny rano sotroitsika, ny hazo na ny vato na vy kasitsika. Efa na dia ny baiboly raisitsika io aza dia mety isy mikrôba. Sarotra amintsika noho izany ny iaina maharitra ao amin'ny tontolo tsy misy mikrôba. Raha tsy ohatra angaha ka iaina tahaka ireny mpikaroka mirongo fanamiana lafo vidy ireny sika. Aiza nefa no ahitantsika vola tapitrisany maro ividianana an'izany. Ny hanikoanina aza efa mila tsy ho hita andra-malagasy intsony. Ny hany mba vahaolana avy amin'ny raha-olombelona dia ny fanomezana an'ireo pilina arapaka 7 isan'andro ireo. Lafo be ireo pilina ireo satria vola eo amin'ny 4,000 eo no tsy maintsy karoan'ny havan'ny marary isan'andro. Mandrapahafatiny io. Aiza no ahitana an'izany vola be izany kanefa ny saraka tsaha enjena na ny etsy 2 isan'andro Tsy tokony araiky tahotra nareo nefa ny fandrenesana an'izany mariboly izany. Fantatra mantsy fa vita amin'ny 90% amin'ny olona mitondra ny tsimokretina VIH eto Madagasikara dia avy amin'ny sitrapony avokoa. Izany hoe tsy tsimokretina na ilin'ny rivotra na vokatry ny fifampikasoana tsotra tamin'ny marary fa tena vokatry ny safidy malalaka nataony tsotro izao tao anatin'ny fafinaretan'ny nofony. Azo antsirana tsara izany io aretina io raha tahiny ka vonina ny tsijangajangy sika. Magaga mantsy fa tsy mifindra amin'ireto ranon-javatra hafa avy amin'ny tena ireto mihitsy ny sida na dia voaporofo tsara raha-pikarohana aza fa nahitana VIH atao anatin'izy ireo, ny rora, ny ranomaso, ny atsembohana. Raha izany mantsy dia ho tapitra ripaka daholo izany sika manakavy ary mety ho foana hatramin'ny fifandraisana fototra toy ny fifandro ampifankatia iny fa na dia ny fifandraisan-tanana mafana izay mampiavaka antsika malagasy aza. Ka tsy azo adika ho kapoaka nalefan'Andriamanitra ho famaizina ny mpijangajanga sy ny mpitorokiary ve ty aretiny ty Eno izay tokoa saika ho resako. Tsy azo lavina tokoa fa ireo lehilahy vetaveta mpijangajanga amin'ny samy lehilahy na ny homosexuel mpifoka na mpitsindrona zava-mahadomelona na toxicomane no nahitana ny tsimokretina voalohany tany Amerika. No heverin'ny Amerikana ho aretina mpahazo ny lehilahy toy izany fotsiny azy io aretina io talohan'ny taona 1970. Tamin'io taona ihany koa vao nahitana vehivavy mitondra ny tsimokretina voalohany tany Amerika ary tsela dia nahatratra 700 isany. 27 ny olona voa tamin'izany fotoana izany, 70 tamin'ireo vehivavy voalohany doa amin'ny marary ny sida ireo nefa dia mbola mpitsindrona ranon zava-mahadomelona ao amin'ny lalan-drà ihany koa. Marimarina ihany ary ny filaza fa raha ampijangajanga sy ny mpitoroka ny resaka sida kanefa tsy marina tanteraka izany. Araky ny vombarako tary aloha mantsy dia misy 300 amin'ireo séropositif eto amintsika no nahazo ny tsimokretina VIH avy amin'ny fomba hafa toy ny tsindrona, famondrana rà na avy amin'ireny mitondra voka makany amin'ny zanany. Ny 7% kosa dia main'ny afo natsangany avokoa. Ny tena zava-dehibe amin'ity resaka manodidina an'ity sida ity ry izy menakavy ity izao tsy ny filazana an'izao na an'izao
raha araka ny hevitro aloha fa ny fanaovana izay tsy atafiditra izy io anatintsika zany hoe VIH io mahagaga mantsy fa tena anisan'ny tsy mikaretina marefo sy mora vonoina ny VIH raha ity avelan'ny tenantsika no misy ny sahanatikatroana aminy. Savony fanasam-bilia eau de javel ohatra faingo 200, eau oxygéné ohatra 300, karazana formol ohatra faingo 500, alcool 60 degré eo dia efa mahafaty tanteraka ao anatin'ny 30 minitra monja ity VIH ity. Mivoatampoka nefa ny heriny raha vao tafiditra ao anatin'ny vatantsika izy io ka amin'ny farany dia tsy hita intsony izay anaovana azy fa jerim-potsiny ohatry ny vazaha misalaky. Aiza no mipetraka amin'ny VIH rehefa tafiditra ao amin'ny tena ao izy? Ao an-damosina ve? Tsara koa izay fantaninao izay Sara, na dia somary miaro sangisangy aza. Ao amin'ny raha ny ranonaina, ny nonondreny, ny tissu nerveux, ny atody tarina hoy isika no manorim-ponenana ny VIH. Amin'ny alalan'ny rana, ny ranonaina, ny nonondreny, araka izany no tena ifindrany amin'ny olona salama izany. Nahitana azy koa hoy isika ny tarialoha, ny ranomaso sy ny rora ary ny atsembohana. Saingy azo antoka 100% ankehitriny fa tsy mifindra amin'ny VIH izy io. Ny ody varatry mopira zany no tena azo antoka 100% e. Raha izany no iziko. Ny asa voany ihany very dadabe? Marina dia marina izay hevitra ireo mianak'izay ary izay koa angamba no ampiverina antsika amin'ilay fanamarian'ny dadabe teo iny. Kapoka avy amin'Andriamanitra ve ny sida? Raha tahiny ka afaka manampy ianao andositra sy arikoriko ny fitsangatsangan'izay dia inona moa no aratsy an'izany? Ny fihetsiky ny tompony andraikitra vokatry ny finoanao no zava-dehibe. Tsy vanina ho ny baiboly ny finoana raha tsy iarahana asa ary lazaina fa olom-pony izay mino nefa tsy miasa. Jakoba 2:20. Vero ary izay heverinao ary ino izay inonao fa ny fihetsika endry sy faratampony tokony ataonao any tenanao dia tokana ihany. Sakanako tsy hiditra ao anatiko ny VIH. Afaka mivazavaza milaza izay tianao tenenina ianao raha mbola tsy misy VIH tafiditra ao anatinao. Ndeha lambady voakely angamba dadabe Ramanitra mba hisoroana izay mety fakam-panahy fatany rana. Izay indrindra ny anaka, dia ilay rafotsy tamatranao no ndeha ho kolokoloky tsara ka mba tsy ivilian'ny masoko amin'izay akankasara tsoratra e. Soa ato amin'ny efitranoko ato re ianao dadabe azonao petrahana daholo eny rehetra eny fa tsy ao ambony ondan-keliko ihany e. Tena mahatsikaiky mihitsy ianao ty anakako. Dia aiza zao natory amin'ny alina? Mety ve dadabe raha manao fifaninanana masiny sy dadabe dia izay resy dia manao dabotany. Etre ianao ty koa anakako, tsy misy olona rany amin'izany fa zaho aloha iza nataontsika ampitsara ny fifaninanana. Tsy misy olana raha ny amin'izay dadabe dadane aho ary raha tsy diso Izosi meva koa mbola ao ndeha hiantso azy ireo vetivety eny ary tena tselatra misy nge ise izany anaka. Fa tsy mbola mahafantatra ny sara foana ve ty dadabe ty hatramin'izao maika ny faninana
ataoko mahafantatra ny anaraka ianao ny andro ny androany rakalakely tiako. Ataony dadabe malala ny trafony dadabe ve aho? Fadry ary toa efa manomboka sady zany fifananana zany ry izy mianaka, nefa zahay ne mbola tsy namoaka filazana hoe fa manomboka ny fifananana e. Mangalatra départ dadabe rey olona. Ka inona ary zany fifananana ataonareo izany e? Azakazaka ambany farafara ve sa mitantara zavatra mahagaga na zavatra mahazenda ny ray izay vitanay izay sy dadabe ry dada, dia anjaranareo mitsara izay azo voalohany avy eo. Iza nanomboka azy, sasa dadabe? Ka aleo ary aloha dadabe. Eny arery izy mianaka, dia ho za hitsako alohan'ny vazana ve zany ianao anaka? Alefaso ary fa tsy maninona e. Eny ary, efa noresantsika tary aloha ihany ny mikasika ny loza izay mahatsiravina izay nahazo ahy noho ny nafitiky ny rhumatisme. Taona maro no nitalaoko an'Andriamanitra mba hanasitrana amin'ity lamosiko ity. Matetika aza no mba nianakendry nampatsiahy azy fa vokatry ny fitiavako ny hafa no nahavo ahy, ka dia tsy rariny raha ieran'izao aho e. Tsy nahazo valina nefa fa nanomboka niletika ny afo ny fanantenako. Raha nifanena tamina mpivavaka iray izay ndray andro, nambara fa tokony hisaotra an'Andriamanitra noho ny trafo nomeny ahy fa tsy iomohomo lava tahaka ny zanaky ny Israely. Notany sainy tamin'izay ny testimonianina toko voalohany 5:5 ka hatramin'ny 7:12 manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra, tsy fahakiviana ho ihany izy no tokony amen'ny fo amam-panahy fa firerehana masina. Dia namaky toko sy andininy tao amin'ny Korintianina 2:12 andininy 7 ka hatramin'ny 10 indray izy avy eo manao hoe ary fandrao irehere noho ny abetsahan'ny fanambarana, dia nasiana tsilo tamin'ny nofoko, vavaka mafana fo mantsy aho, dia iraka satana mely ahy, fandrao irehere aho. Izany no nangatahako intelo tamin'ny tompo, ny ahy kosa angamba in-telonjato, mba ialany izany amiko. Nefa hoy izy tamiko, ampy ho anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena, ka vao maika sitrako ny irehere amin'ny fahalemeko, mba hitoeran'ny herin'i Kristy amiko dia finahitra aho amin'ny fahalemena, amin'ny famporiana, ny amin'ny fahaterena na ny amin'ny fahenenjeny, ny amin'ny fahantrana ihany koa noho ny amin'ny Kristy, fa ny fahalemeko no fahatanjako. Io iraky ny lanitra io no nanao izay ahafahana naprisika mba ho tonga malemy mozatra ohatry ny vozona koa e. Nafinahitra ny afatra netiny ary tsy niala tantam-poky intsony fa nanova ny nantom-piainako iray manontolo e. Nanomboka nahatsikaritra fiovana lehibe tato anatiko taorian'izay. Zavatra nofinofo intsony toy ny tamin'ny fony za mbola natanjaka ny fiankinako amin'Andriamanitra toy izay ataon'ny zaza amin'ny rainy. Betsaka ny fahagagana nisy teo amin'ny asa fanompona izay nataoko tamin'ny mahampanompon'Andriamanitra ahy. No amarin'ny tompo tamin'ny famantarana sy ny fahagagana sy ny teny izay nambarany tamin'ny Paoly apôstôly aho. Indray maka anaka, ohatra ny tsofan'ny lehilahy iray matanjaka, nanao akanjo malabary malotoloto sady misarotava ny tao an-tranonay. Efa alinalina ihany ny andro tamin'izay fotoan'izay, raha matovadoka nefa mbola tany an-dakozia tany. Tsy fantatro izay fomba nafitafidirany tao an-trano, kanefa nivavahatra ny nidy tsara. Angamba nianika ny tongo-davarangana izy. Tonga dia nambana ny poleta aho mba tsy hiantso vonjeo. Izaho raha teo koa moa tsy nihevitra ny hanao izany, fa vaoka mangina tena vokatry ny fifampiankinako tamin'ilay raiko izay manisan'ny volondohako no nataoko. Mazana no somary treritrerominy aho fa afaka mamaly ny fanontaniany satria variana tamin'izay ny saiko. Tsy nisy nitahotra na dia kely aza. Nasainy nomena azy ny tahiry rehetra tao aminay izay miteti-bidy eo amin'ny iray hetsy eo, satria vao avy nivarotra omby izay nivady tamin'izay fotoan'izay. Dia nomeko azy manontolo ny volary natsofiny tao anatin'ny paosin'ilay malabary malotony. Dia ny posiny ery ny tratrany rehefa avy eo.
tena veziveziny teny amin'ny rindrina teny ny masony talohan'ny itsambokinany avy teny andavarangana indray. Ary tsikany fa nisy complet lafo vidy fitondrako mandray fanasany tompo niatona teo amin'ny rindrina varatra tao anaty solefanina iray lehibe. Nalainy io mba amin'ny semizy fotsy tao anatiny, ary rehefa notinihany teo dia nisorony daholo izay tiany akodiny mba azoany misalotra ny ay vaovao. Sady hoy izy hoe itony no atonina ny olona maniritra afo, ohatry ny anao fa avelao an'ny tomaty ny fitafiana mihaja tahaka itony. Tsy niteny tsy nivolana aho ary tsy natahotra no sady tsy nalahelo. Lalina be manko ny fifandraisako tamin'ny lanitra, ohatran'ny nalaiko nofo ny zavatra rehetra. Lasa izy no ny avy eo vao noporofoin'ny fitafiana maloto ny anaka eran'ny trano fa tsy nofo ny zavatra nitranga teo. Tonga va ny an-dakozia raha matovadiko dia gaga nahitany malabary tota maimpo ny atsemboana sy ny pataloha efa mitapitapina. Mazavaiko azy ny zava-niseho ary dia gaga izy nahitany fahatonenana andokony totalin'ny endriko. Tsy nalahelo ny volabe iray etsy nanjavona ny foko, ka izay no tena anazy endanazy. Lasa nifokofoko ny tomany teo atongo-pandrina izy, ary tsy fantatro na nivavaka izy na nidelira fa tena nanahirana any nandre ny fomba fivavany. Ontsa ny foko satria tsy mba nanandrana ny fiadanana izay nandramako ny vadiko. Tamin'izay nisy ny eritreritra tonga tamiko ka nanosika ahy handray ilay akanjo malabary. Akory ny agagako rehefa nitsapany paosy akavian'ilay malabary tonta ny tanako. Dia tavela tao ny vola iray etsy nangalarin'ilay jiolahy? Marina izay, kanefa ny ohatry noho izay no nasehon'ny tompo. Nisy vola 3 ariary koa afa tao am-paosiny, ary toa ny karapanondran'ilay jiolahy mpangalatra no saritava ihany koa tao. Efa niomana ny ampandreny manam-pahefana izay mivady no tonga tao aminay ilay olona, ny ampitsy vao mangiran-dratsy io. Ny fona sy ny talava amin'ny rapota aminay izy, dia nomeko azy ny volany 3 ariary ary nomeny any akanjoko. Nisokafan'ny tompo ny fony ka lasa mpivavaka mafana-po izy no ny avy eo. Izany ny tantarako e. Tena mahaliana dia mahaliana tokoa ry dadabe ny tantara, fa asa angamba izay asety ny sarahan'izay. Sarotra dimbiasana izay zava-bitany dadabe Ramanitra izay, kanefa ny tena moa kolonga vavy, tsy manaiky ho resy tsy miady. Indray alatsinainy izay nefa, efa somary taratara vao nandeha nianatra, ka tsy laniko hatramin'ny anjara-paomako aza noho ny fahamaizako. Nalaiko ary ilay silapaoma sisa taty tsy laniko, dia nataoko tanaty kitapo, dia velona ny azakazaka vavety hamonjy ny sekoly. Rehefa tonga tetsy amin'ny tetezana tetsy akady anefa aho dia gaga nahita ny filaharan'ny fiaran'ny Tanjozotra. Nankadily sofina ny klakson, toy izany koa ny avy any atsimo. Misy mitabataba-tsy fandrenesana koa ataon'ireo olona mpandeha tongotra. Misy opavary raraka ataon'ny efa zatra mpanao izany. Fa misy inona ary, hoy aho liana. Tsy ela dia fantatro fa midongo teo amin'ny fisasahan'ny tetezana mihitsy ny soavalindraleva eny Ambodiady. Tsikaritry teny aminy endriky ny fahasairanany. Nalahelo azy aho ka nitoroko hevitra izy. Andeha hoy aho angalao vainafo amin'ny lapelina etsy amin'ny mpivary mofogasy etsy, dia ataovy ao ambany fotrany fa mandeha io. Fanandramana efa hitako nataon'ny olona io. Nomeny ahy ny lapelina dia tsapako tamin'izay fa niangavy fanampiana tamiko izy. Nalaiko atsitrapo tokoa ny vainafo dia nataoko tao ambany foatran'ilay soavaly midongy, nefa nanao mario dia fotsy ilay soavaly fa tsy nentina androso. Nampiakatsoroka sy nanalava molotry raleva. Dia nisy lehilahy manan-kaja iray tonga niteny mafy tamin'ny raleva hoe, tsy anao anga io soavaly io? Dia novaliany mafy dia mafy. Mila kareny tsofina hoe, ny soavaly ahy fa ny lohany azy. Tsy voavaha ny olana, ny ora mandeha ihany. Olona maro izay no tara fidirana hianatra na hiasa, anisan'izany aho. Nitsapa tao anaty kitapo hitady ilay silapaoma aho anariako dia, ary hitan-draleva ny namako azy. Tsikaritro niova tamiko ny sorakendriny, nisy zavatra nitondra fanantenana ho azy. Inona?
ilay silapomako ve? Tena izay mihitsy. Adalapoma hono io soavaly nitonga io, izany ny pitsipitsihany tamiko, sady nitsikitsy ravo izy. Nangatahany ilay izy dia nomeko azy. Tsy karitro velom-bory ery ilay soavaly nahita ilay voankazo tiany, napetraka raleva teo amin'ny 2 metatra tery alohany. Namindra ny daidaika anatona azy ilay biby fatra-podongy. Ndeha hinana anao indray mandrapaka ny silapoma, nefa tsy navelan-draleva fa nakisany aingana. Nety nitetika ka inefatra na indimy nafindra toy izany ilay silapoma dia voavahany olana. Afaka ny embouteillage. Efa tafita ny tetezana vao tena navela ho an'ilay biby madido ilay silapomako. Hafaliana ny ahy, hafaliana koa ny andraleva. Niorakoraka ny rehetra, ny sento lalina raleva sady nibanjina ny tavako ny baliky ny fahafapo, ary nambarany ahy fa izay nataoko izay ny fanampiana lehibe indrindra nataon'ny olona azy hatramin'izay naharaleva azy. Tsy ho ady noho ny mandra-pahafaty hono ny tantaran'ilay silapomako. Farany, ho fanaovam-belomahy dia sady natehiny teo amin'ny soroko ny tanany hoy izy hoe, mahaiza fianarana ianao rahalakely, misaotra noho ny silapomanao aho. Ka ahoana ary ny hevitrareo mivady? Izay fantantarany teo izay ny an'ny dadabearamanitra ary izay mbola nifarana teo izay kosa ny an'ny sarakely. Izy ary no tolorantsika ny loka. Dia ahoana izany fomba hitondranana saninay avokoa izy anankiroa. Eny e, miandany any Sara e. Efa fantatro mialoha nefa hanoana izy io e. Tsy mahagaga izany anaka, zava-dehibe koa ny nataonao teo e. Eny e, marina ne ny voalazan'ny dadabe teo izay, fa tsy hoe safidiko fotsiny izay fa misy antony hafa mifaningotra amin'ny tantaram-piainanay mivady, ny tantara izay naroso ny faninana teo e. Eny tokoa ary izy mivady. Ohatra naliana kely le tantara nolazainy vo teo. Azonao mba tantaraina aminay very zao no mahakasika ny fikambananareo na momba anareo vady mihitsy e. Ampifaliana tanteraka tompoko. Nalasa eritreritra fatratra ny tantarany Sara teo ka ranony raha zaraiko aminareo ny tsy ambaratelo ny fiainanay. Na dia tsy tokony akazy ary fao vinavinako nefa isy aminareo no toy ny latsaham-baritra raha mandry izany. Ho tapahinao lalandray eto ampianasana eto ve izahay anaka? Nahoana no tsy tohizana aingana ny fitantaranao azy? Iny ary tompoko e. Iny ve ianareo raha ilazako fa samy séropositif izany hoe izahay mivady? Misy sida ve izany nareo? Eny ry Zandro Malala, efa 3 taona izao no nidiran'ny tsimokaritina VIH sida tato aminay. Zavatra sarotra inoana sy amara nefa izany, kanefa voapirofo ny fitiliana izay nataonay tany amin'ny toeram-pitsaboana ny fahamarinana ka tsy maintsy inoana sy iainana izany. Tena ohatrany tsy mampino izany ry dada Tozoa. No everiko mantsy fa ireny olona kilemaina na rakotra fery sy mivilambilana endrika ireny misy sida. Izany ny saika nahafaty tampoka ahy rehefa nahita ny dadabearamanitra voalohany aho. Marina ny teninao anaka. Tena ohatrany nilatsaham-baratra tokoa izahay telo mianaka. Fa hono aho, fomba ahoana ary tsy adiso ve no na tafidiran'izany tsimokaritina VIH sida ny tao aminareo e. Tantara mampivarahotsana ny tantaranay ry izy menakavy ka izany no mahatonga na mahalana amin'ny tantarana azy, fa avetrany ngamany dia ho tantaraiko hatraminareo amin'ny farany ny toyiny. Eto ary ny teninao anaka. Sendra nandalo teo anoloan'ny tompo-pahasalamana tsy miankina amin'ny fanjakana iray izahay roa, indray andro tolakandro tamin'izay. Nisy soramavety niantona teo amin'ny rindrina mitady olona 100 hotiliana maimaimpoana. Marina nefa fa lafo be raha aloha amin'ny vola am-paosy ny fitiliana ny tsimokaritina ny sida, toy izao manaraka izao ny resaka ny fanaovanay tamin'izay.
ndao sika zo mba manao izany fitiliana manome paozy izany e. Tena amin'ny fonao ve izay sa mba ho fandranitana sy fitsapana ny epoko fotsiny? Zoa fa nararoatra izao fitiliana tsy andavambola izao ka ndao tonga dia hiditra sika fa mivalala inge hoany tsy mba hinondreo mandry ambavahady e. Na lasa ny eritreritra tamiko teo nefa ny faharisian'ny fofombadiko to nanery ahy ampitiavana hanaiky ny fiangaviana. Nitsiry tamiko atao an-tsaiko ny tahotra mafy dia mafy, tsy fantam-piaviana akory. Tsy fantatra na nihodina mafy loatra ny miliny atoko na ny dongotsy ny asa, fa toa tsy nandre na inona na inona mihitsiny teo amin'ny sofoko. Tsy kahatry meva nefa izany ka somary notohiny ny soroko sady hoy izy hoe Zoa matahotra nga ianao? Misy fitondran-tena hafahafa nataonao ve tany ho any ka mahatonga anao tsy hatoko tena toy izao? Nanahitra tamin'ny saritsara ny toromasoko ny tanameva fofombadiko ka hoy ihany barataka. Tsy matahotra tsy akory fa ohatrany tsy dia mazoto hanao ny tonga dia hanao fitiliana izany izao dia izao dia izao e. Tsy azontsika ahemitra ho an'ny fotoana manaraka ve ny fitiliana e? Mino mantsy aho fa ho betsaka tahaka ny ravin-dririnina ahitsan'ny ravi-panala ny toy izao, satria toa lasa raharam-panjakana mihitsy ny tiresaka sy daty amin'izao fotoana izao ka tsy azo meva nefa ny fahitana any nanao ny fialanana kanosa ka izao no nambarany tamin'ny feo entitra. Zoa raha narisika anao fitiliana ianao dia tsy ho nampaninina ny andeha hody ka anao izany any aoriana saingy alako tsiny fa tena nahatonga eo kodikody ny fahitako ny fivoana tapoka teo izao. Ndao amin'izay tsika hiditra satria tsy hitako anie izay tokony hatahoranao eo e. Sa nitony tany hoany ve ianao ka maina? Raha tsy nanaiko hotiliana miaraka amiko ianao anio dia afoizatra amin'ny fikasantsika noro-tokantrano. Noararotiko ny fampiakaran'ny feony mba hanamafisako ny ahy koa. Tsapako nilaiko izany mba hamoahako ny ahy aby ny vangongo tato amiko. Ka hoy aho tamin'ny katizerana hoe every meva ho tsinotsinona ve izao zavatra mahazaozao e? Moro an'ny tsy zatra ny herinaratra ve ohatra ny mandray tariby mihoboridana na dia efa notapahana mialoha aza ny kontera tsy hafanan'izany no mahazo ahy ry meva ko miangavy anao mba tsy hanendry-jejo toy izao. Fantatro moa fa tamin'ny olona zato izay no nanontaniana teto Andrenivohitra dia manodidina ny 500 fotsiny nanery anatina sitrapotiliana dia toranao vato ve izany ary raha tafiditra ho anisan'ireo atsasa-manila manao tsy ireo. Fonjakevitra tsara petraka ireo narosiko ireo ary ninoko fa andresy lahatra ny meva hanaiky ny fiangaviako. Tsy izay nefa no nitranga tamin'ny foentitra no nilazany tamiko hoe sa nitony tany hoany ve ianao ka maina? Raha tsy nanaiko hotiliana miaraka amiko ianao anio dia afoizatra amin'ny fikasantsika noro-tokantrano. Nafantoko teny amin'ny endriny naharitraritra ny masoko roa ny vinetiky ny aterana mba hipily raha ohatra ka mba nifangaro sangisangy na famindrapo ny fanambakeviny. Sasatra foana nefa ka dia nakatoerina ny akanosako faharoa e. Nanaiky tsy fidy ny didim-behivavy tsy nifangaroaro zavatra afaka dia niditra hotiliana izahay roa. Ohatra ny manofy aho izany ry tonton Zoa dia ahoana ny valon'ny fitiliana? Tena voasaika metraka n'izay fanontaniana izay eny mihitsy ako. Dia ohatran'ireny olona matoro mitsangana ireny no nanomboka hatreo ny ka hatramin'ny fahavitan'ny fakana raha ho anay mivady. Finoeritreritra tsy madio tao an-dohako tao ka dia nifary nanomboka hatreo ny fahasambarako. Na dia tsy mbola nivaly teo ny ho aza ny valon'ny fitiliana, roa andro tao aoriana izay nefa vao nasainy niverina hakan'ny valiny izahay. Tsy adiniko ny andro talata tokony tamin'ny 9 Ramanana tamin'izay izay nandrenesako tamin'ny mpiasan'ny fahasalamana ny fahatongavan'ny zavatra nahiko mafy sy atahorako fatratra. Voaporofo tamin'ny fitiliana nataonay fa samy mitondra ny tsy mikaretina sida avokoa izahay roa ka tsy hitako izay tany nalehanay sy meva fa lasa tsy nanao veloma intsony izy. Tsy hitako ihany koa izay
lalak'izorako noho ny visatry ny fahakiviana izay ninjera tampoka teo amin'ny tapindohako. Tombanako nitovitovy tamin'ny avisatry ny lanitra mainty ny raokavandra noloavyn'olotokana teo amin'ny tapindohany, tsy nisy fiarovana ny avisatry ny atsopanantenanan'olanjaiko tamin'izay, fa izay tena tsy maintsy anomizam-balina nefa dia izao iza no namindra ny viasa amin'iza. Izaho ve no namindra taminy sa izy no namindra tamiko? Tao hitako isaky ny misy fahanginana kely ny fanondronan'ny fofombadiko atodiny aty amiko mba hiapangahy ho rangotry fototry ny hafa nandoro ny lambany hoaviny. Inona tsony koa moa no holazaiko fiarovatenako teo anoloana ny akanosanana asehoko talohan'ny fitiliana. Fantatro fa tsy haino ahy izy na oviana na oviana. Saika irona ho any amin'ny nenina mafy aho no ny fandalovako teo anoloan'ilay toeram-pitsaboana ny saiko, kanefa toa nisy feo hafa. Angamba feon'Andriamanitra nanambara tamiko ny loza mety ho tranga raha tsy fantatra mialoha toy izao ny fisian'ilay tsiokaretin-dratsy io teo aminay. Nitondra hery vaovao tao anatiko eritreritra iray io, ka dia naverimberiko matetika anamamin'ny feon'ny fieritreretako ny teny hoe soa ihany fa tonga ny fantatra, sy ny hoe moramora kokoa ny loza fantatra noho ny tsy ampoizina. Nanova ny fahitako ny tarian-javatra ireo teny ireo any ka tsy ela dia nanapa-kevitra hitady sy hisetra anomeva mba hifanazavanay. Saratra tampoko ny nahita azy tamin'izay satria tsy sahy nivoadrindrina mihitsy izy, fa nihidy an-trano hatramin'ny talatany maraina iny. Niatrika ady hafa mantsy izy ankoatra ny olana izay ny fanapahanay. Olazainy sa afeno ny ray aman-dreny ny zava-misy? Ny eny no nandresy tamin'ny farany. Tsy nampozina ny tosika avy amin'ireo faran'ireo, ka tsy ela dia mba niatonotony ny vahontsainy teo amin'izay toerana tsaratsara anankiray izay izy no tonga nandombaravarana hitsidika azy aho tamin'izay indray tolakandro iray. Tamin'ny endrika tsy nampoziko no nampandrosoany ahy tao amin'ny efitrano fandriana ka hoy izy hoe: tampoka ny fahatongavanao zo, manao ahoana ianao? Ambony ve moral? Tsy nanapo andre teny malefaka toy izany avy aty aminao ary neva. Isaon'Andriamanitra fa efa mba mitonotony noho ny teo aloha ny onjan-dranomasina. Niomana hiteny zavatra tamiko setrin'izay nefa tsy naloham-peo izy noho ny fisian'ny aody tany am-baravaram-be tany. Potsizay no nandehanan'ny namohan'ny trano ka sendra lehilahy efa lehibehibe iray nanao kompila sy kravato ary satroka mpometra mihaja izy. Tonga dia nazava taminay ny nahiraky ny lanitra an'ilay rangahy. Tsy fantatray na anjely na ka endrika olombelona io farany io na olombelona namita iraka anjely, fa ny nahagaga dia toa lasa sombonanitra vetivety teo amin'ny efitrano fandraisam-bahiny Romeva izy. Azafady raha nanapa-teny anao satria tena mahafinaritra mihitsy ny mitantara ny zava-mitranga nanomboka teo. Tantara iray niompana tamin'ny teny hoe fiadanana no nanombohan'ilay mpitondra hafatry ny lanitra ny fampahirizana nataony. Tantarana fifaninanana iraisam-pirenena nampanaovana firenena mikambana momba ny famaritana amin'ny alalan'ny hosodoko izay everin'ny mpifaninana hoe fiadanana. Loka be ny andro izay ahazo ny larana voalohany tamin'izay. Samy nanana izay everiny ho fanehoana atao hoe fiadanana ho ihany izy ny mpifaninana. Taonina ny olona mitsilailay eo ambonin'ny vola-dolara matevim-be. Tao indray ny nanao sary olona avy natao mariazy mbola misarim-boaly mandro eo ambony lakana tsara tarehy. Ny ranomasina tony sady manga ary misy vorondrika mivady milalao eo ambonin'izy mivady vao. Etsetratetra petabe. Tsy nisy nahazo ny loka voalohany ho ihany izy. Ireo tabilao rehetra ireo na dia vita kanto sy tsara aok'izany aza. Hosodoko iray maneho sarina vorondrika iray sondriatory eo atsefatsefaky ny aram-bato kanefa ny onjan-dranomasina mivalimbalina miantota eny amin'ny aram-bato.
io ny fahatonena ao anatin'ny zavatsarotra io ny eken'ny firenena mikambana ho famaritana ny atao hoe fiadanana ary ny tompon'ny tabilao io no nibatany loka voalohany izay tsy lany lanina. Dia nampifandraisin'ilay mpitondra hafatra tamin'ny hafatra nentin'i Kristy ho an'ny mpianany manao hoe ny fiadanana navelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Izay hitantsika ao amin'ny Jaona 4:17 ny tantara. Notsindriny ary fa tena ilay fiadanana eo anivon'ny zavatsarotra no omeny Kristy fa tsy ilay fiadanana izay matroka tampoka raha vao sendra zava-manahirana. Manamafy izany hoy izy ny voasoratra ao amin'ny Jaona 4:17 manao hoe izany teny izany no efa nolazako taminareo mba hananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoki izao efa naharesy izao tontolo izao. Ny tena nampitolagaga anay Zo anefa dia nito fahafantaran'ilay rangahy niady-tsainay. Izany no itoponay mivady fa raha tsy anjely tonga olona dia olona nameta iraka anjely. Mialatsiny Romeva raha manam-patiny ianao mba azahoako manono toy ny tantarantsika lasa ilay rangahy mahagaga kanefa raha izay Someva tsy mbola afan'ny fampiresaka akory dia inzay koa nisy olon-kafa nanao ody tany analatra amin'ny tany. Vehivavy mihaja anankiroa indray no nadefa ny lanitra hamonjy anay tsy irentika noho ny famonjam-po. Sarotra inono nefa izany zavatra izany kanefa dia tena zava-nisy marina. Nilaza tena ho avy tamin'izany fikambanana antsoina hoe bononoka izany izy. Zareo ireo izany somary nampihomehanay Someva io anaram-pikambanana io ka tsy naharitra dia nanontany azy ireo. Nahoana no ilay mangahazo nangidy nalona tany Andoharano nandritry ny herinandro no nataony anaran'ilay fikambanana. Tena izay mihitsy hoy izy mirahavavy. Misy antony nahatonga anay hifidy io anarana io. Lehilahy sy vehivavy mitondra ny tsingokaretina viasy avokoa. Manambady na mpitrovo 12 taona no miakatra avokoa manko ny mpikambanao. 12 menodahy izay amin'izao fotoana izao. Tahaka an'ireny hoe apôstôlin'i Jesosy ireny. Mangahazo mangidy tsy azo anina fa mahamamo ary mety ahafaty ankizy madinika mihitsy ny aza matetika no avadika ho bononoka any Andoharano. Ory zareo tamin'izay fotoana izay. Dia toy izany koa na dia mahamenatra sy matahotra ary mampamoy fo aza ny anjara mangidy ratsy tsy maintsy atelin'ny séropositif dia io vao ho azon'ny mpiarabelona hanina ihany nefa izany. Raha milona herinandro ao amin'ilay loharano miboboika dia i Kristy. Lalana sy fahamarinana ary fiainana. La retirety ara-panahy mandritry ny herinandro no solombateny andraisana izay mpikambana vaovao ary aorian'izay dia lasa manentana toy izao ataona izao ihany koa ilay olona. Mandeha tsirodroto izay fanaon'ny apôstôly ny mpanentana. Iveriny fikambanana bononoka fa tsy misy olona afaka mampitandrina ny mpiarabelona aminy amin'ny mahalozany aretina sida tahaka ny olona izay efa miaina miaraka amin'izany tsingokaretina izany. Mahaliana ny sasany kosa indray mba tia hanome endrika tsara ivelan'ny fikambanana dia rehefa mifanentanana etsetra fa vitsy kosa araka ny hevitray no tena nentaniny fony tahaka izao ataona izao. Izany ary no nambaran'ilay mirahavavy talohan'ny anaovan'ny filazalazana momban'ny toetoetry ny viasy sida. Ny fomba fifindrany ary ny tokony hifadiana tanteraka ny fijangajangana raha tiana ny andositra iloza sy atambontsoro amatany io atolotra ny meva indray ary ny fitenenana. Ny nahagaga ry izy manakafy dia ny fifanatoananareo iraka rotota samy manana ny antondihany ireo teo aminay tamin'ny fotoana indrindra izay nilanay fanampiana nefa tsy nilazana na natsoina ry zareo. Saika lapanay izahay eritreritra izany no vokatry ny kisendrasendra kanefa moa tsy adalàna ve ny finoana izany. Ny tanànim-pahary izay nikapoka nefa miara-mijaly amin'ny zanany voakapoka ny tazanay tao ambadiky ny toe-javatra. Izy hoy ny mpaminany no namiravira ary izy ihany koa no hanina sitrana antsika. Izy no namely ary izy no ame ny ferintsika.
Nanomboka teo dia tsy andrinay sy zo intsony ny andehanan'izy mirahavavy satria nazava taminay ny votoatin'ny afatra nentiny. Adininay ny olana izay saika nahafatapoka anay ka ny hanatanterahana amin'ny marazinay no nalehan'ny sainay. Na izany aza nefa dia nasianay resaka ihany ny fomba nifindran'ny VH sida tao aminay kanefa tsy tamin'ny endrika fifampiangana itsony fa tamin'ny fotony vonin-kilanja mitiavana ny azo fijaliana. Sarotra nefa ndrara satria samy efa lava indray nandeha tamin'ny olon-kafa izahay roa talohan'ny fankahalalànay ary efa mba nanao firaisana ranofy indray mandeha ihany koa izahay. Mbola natao alohan'izao noho ny herin'ny fitaoman-dratsy. Raha talohan'ny firaisana io izany no natao ny fitiliana dia ho nazava ny raharaha saingy efa ranondraraka iny ka tsy azo rofina intsony. Teo vao tsapanay ny tombam-bidin'ny fikirizana ifehin-tena. Ny tena saika nanamaloka indray nabakabaka nefa dia ny fahalalanay olona marobe, lahy sy vavy, azo tondroina ho mpivarotena tsotra izao nefa toa tsy lasa seropositiva hatramin'izao. Miangatra ve Andriamanitra? Tsy fantany ve fa firaisana ranofy iray avy fotsiny ane no mba nahasolafaka anay talohan'ny mpifamofo anay? Ary na izahay zo aza dia indray mandeha monja mivoha mifankapanata ao anatin'ireo taona niarahanay. Nazava taminay ihany anefa ny valin'izany fanontanian'izany satria nanampy anay ny fanahin'ny tompo. Tsy voankazo voarara iray sobika mantsy no han'ny Adama sy Eva. Azo itompona fa indray manaikitra isan'olona fotsiny dia ampy ampilahatra azy sy ny taranany amin'ny olom-boahoziny. Lalàna voajanahary iza, maniry foana ny voafafy natokana izy na maromaro. Manaja ny lalàna famafazana ny natiora. Ny vahaolana izany dia ny tsy mamafy mihitsy ary tsy manaiky atao tany-ketsa famafazana koa. Amin'izay dia ho azo antoka 100% fa tsy hijinja na inona ihany koa ianao. Tsy indray ataona ary fa ny fifehezantena tanteraka toy izay ataon'ireo zanaka vavy ny silamo alohan'ny hidirana ao amin'ny tokantrano no fomba voajanahary sy azo antoka indrindra anjirana ny VH sida. Tsy izay ve ilay ody varatry mampera nolazaiko taminareo an'kio e? Miasa voany ihany tokoa ry dadabe ny tsara indrindra. Ndeha ho any amin'ny mpanjatraka raha izay no izy. Fa angaty dadabe ty ny komandy pataloha vaovao e. I komandy pataloha iray misy bragety ary telo sosona koa anaka. Amin'izay rehefa mipitsipitsika ny paka fanaka maharesy lahatra dia anokana iray voalohany aho. Dia mbola manana roa sosona koa isika sakanana amin'ny VIH tsy hiditra taonko e. Ka raha izay mbola mahatonay haman'ny faharoa indray e. Dia mbola isy indray ny mihidy faharoa ary tsy jangajanga mihitsy aho. Ampanambarako Zibrahi ihany koa izy ka ho andramatoavadiko resany. Tena tsara izay fanapa-kevitra an'niraisina an'izao ry Dadaramanitra. Raha mba lansy eto amin'ny firenentsika mantsy izany karazan-damaody izany dia inoko fa ho foana ho azy ny fanindraindrana ny kapoty. Tsy adalany taolo malagasy tokoa neny nanindraindran'ny amin'ny hoe odi-basina alika e. Ny mandositra ihany tokoa mantsy ny mety sady tsy mamitaka ihany raha teo koa moa izany. Mahasosotra tokoa ry dada ny maheno an'io resaka kapoty eo amin'ny RNM sy ny TVM. Isaky ny mandeha iny dokam-barotra iny dia tapenako aingana ny sofiko sy ny masiko. Mba ahoana moa ny hevitry ny dokotera mpitsabo ahy raha tahiny ka ampividiany sira. Rehefa siko kapoty dela ny lelako dia mangalatra mihinana ihany ako. Tsara ny nanaovanareo an'izany fanamarina endry izay e. Tsy misy fomba azo antoka 100% iarovan-tena amin'ny VIH tokoa mantsy afa-tsy ny amin'ny alalan'ny fifehezantena mafy ihany. Ny tsy fanaovana firaisana mihitsy alohan'ny fanambadiana sy ny fanajana ny voady natao teo ambony alitara ihany no sady fanevitra tsy mampiahy ihany no mifanaraka tsara ihany ka soatoavina kristianina malagasy ihany koa izy io. Na izany aza nefa dia tsara ihany raha marihitsika fa tena misy ny karazan'olona izay tsara resena lahatra ampiasa azy io. Teo iray izay efa tena mpivarotena sy ny madido tsy laitra anariny intsony. Ny sisa dia heverinay fa ampy tsara ny fahaiza mifehy tena. Izy ilay antsoin'ny taolo malagasy hoe raha malina amin'ny VIH tokana e. Izay ngemany amin'iny fa andeho faranantsika amin'izay ny tantaranay e. Ndao dia miandry ela loatra manko ny mpifaninana. Ny tsy fantatra hoy izahay teo dia izay mitondra ny VIH anamatroka ny fahatanorana.
tsy nanamaloka ny fifankatiavana intsony nefa izay mystera lehibe izay. Vita soa tsara ny mariazinay volana vitsivitsy taoriana izay dia natao tsotsotra nefa feno fahamasinana ihany koa. Nitondramy mpikambana tao ambony Silapoma i tonton Stantine dia afaka soma tsara ny embouteillage. Izay no tsy afozako an'ity Sara ty. Misaotra ny Sara aloha no izay fanamarinana teo izay. Nandeha tsara isika teo ny fanamasinana ny mariazinay. Ny saika nahakendanay roa fotsiny dia ny hoe ny fantan'ilay pastora nanamasina ny fanambadianay araka ny fanao mantsy dia ny manontany isan-jaza izay kasena ateraka. Nisy tandrifindraona tonga tampoka nanarina ny abakabakay tamin'izay. Fantatray fa raha miteraka mantsy izahay na dia iray monja aza dia tsy maintsy ho séropositif foana io menaky ny ainay io. Tsy zoviana mantsy fa mifindra amin'ireny mitondra vohoka manko any amin'ny zaza ny VIH mba hanafenana ny fihetsem-ponay nefa dia noboriborinay ny valiteninay hoe atomboka amin'ny aotra ny anay pastora. Zay ny amin'iny fa mba ahoana kosa aloha ny toy ny tantaranareo anaka? Lasa mpikambana tao amin'ny bononoka ve nareo sa ahoana? Tia, nanangana fikambanana hafa izahay ka tantely paty no nataonay anarany. Ka nahoana anaka ny tsy natao hoe tantely Tanamboka? Azy tonga tao an-tsainay izay sosevitra dadabe izay eny. Tamin'ny fotoana nikaroanay izay ho anaran'ny fikambananay mantsy dia meva no nahitana io anarana io. Ka izy no aoka anazava fofoy ny momba azy. Marina izay nambaran'ny vadiko teo izay. Izao tokoa no nahita io anarana io. Ny karokarokara baiboly nataoko no nahitako azy. Sendra namaky tao amin'ny boky mipitsara toko 415 ka hatramin'ny 7 andra marain'izay ka nanahitra ny tantara voasoratra tao. Toy izao raha fitininy izany. Nandeha nidina nakany Timay Samsona indray mandeha ka nifanena tamin'ny liona tanora iray teo amin'ny tanimbolom-boloboka izy. Notsindrifana ny Jehovah izy ka nosamatsamahany ohatry ny fanasamaka zanak'osy ilay biby matanjaka kanefa tsy inona na inona teny an-tanany. Ary rehefa afaka kelikely dia niverina nandalo teo izy mba hitsirika ilay fatin-diona ka akory ny agagany fa nisy ireny tantely ny vangongo teo amin'ny maminy tao anatin'ilay fatim-biby. Nihinana izy dia nitondrany koa ny ray aman-dreniny. Mazava amiko avy hatrany anaka ny fandehan'ny tantaranareo. Oharinareo amin'ireny leona tanora ireny izany VIH sida. Tanapolo no entindra olombelona mifanandrina aminy satria tsy mbola misy ny fanafody mahafaty azy hatramin'izao. Araka ny nambara tary aloha mantsy dia izay no izy. Kanefa raha milatsaka amin'ny tanora ny séropositif iray ny fanahin Jehovah dia voatsamatsamaka toy ny fanasamaka zanaka anosy izany ny VIH. Toy ny liona tanora maty ny tanora séropositif. Simba no avy ny manontolo. Ary ohatran'ny lolo mandehandeha izy ireo anatrehan'ny mpiarabelona aminy. Afaka miompy tantely dia mihinana sy mampihinana olona ny maminy anefa izy ireo raha tahian'Andriamanitra. Koa atao misika rehetra hanoana ny fikambanana tantely paty. Hitako izao fa tena mbola mitsokatra amin'izao ny rivotry ny fifaninanana eo amin'ny dadabe sy Sara. Ko tsy aleo ve iroso amin'ny fitsarana ny valin'ny fifaninanana amin'izay sika manakavy? Marina izay meva. Kanefa mialohan'ny anomezana sy rasitan'ny hevitray momba ny fifaninanana iny dia mahafaly anay ny makalisona avy amin'ny fanandraman'ny dadabe Ramanitra tao amin'ny tantara nosoroan'ny faninana teo. Mba ho fampahirizina an'izay rehetra mitondra ny tsy mikiretina VIH tahaka ny mivady izao, na efa marary ary na tsy, mila ny herin'Andriamanitra isika ka hovay fotsiny ny fomba fisainana sy ny fomba fisainantsika. Atsaro ny fieritreretana ny fahavoazantsika. Fantaro fa misy iray miantso antsika mba ho tonga eo an-tongony miaraka amin'ny fahalemetsika. Dia ilay manana hery ampy ameny ny banga makatiry eo amin'ny ho avintsika. Makanisa aty amiko izy. Ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavisatretana fa izaho hanome fijaharana. Hitantsika eo amin'ny Mateo 12:20. Iza moa ny olona hitondra entamavesatra ohatry ny séropositif? Manatona azy fa azo mihevitra ny tenantsika olom-boozina izay efa nialan'Andriamanitra sy ny fiarahamonina. Marina fa toy ny efa nalevina efarina tahaka ny Lazarosy sika.
ka efa maimbo ary samy mifatotra na ny tongotra na ny tanantsika ka tsy nahavita na inona intsony ary dia mifemosara ihany koa ny vavantsika ka toy ny voaozina iandry ny fahafatesana ao anatin'ny fahanginana ihany koa. Mibaiko antsika nefa ny tompo ka manao amin'ny feo mafy hoe ry Lazarosy mivoa. Navelan'ny fofoatsika mba ahabe voninahitra kokoa ny asa izay asaina ataontsika rehefa voava ny fantorana namatoran'ny olona antsika. Mifondrona ao anatin'ny fikambanana anankiray tahaka ohatranay izao hoe dia mandehana milaza ny atsaran'ilay ny antso antsika hiala amin'ny aizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Rehefa mibebaka sika dia amperezo ny rahalahintsika omena ny meva amin'izay angamba ny fanoizana ny antso. Nahafinaritra be ala ifanandramany sarany tantarainy atsika tary aloha. Mitodika aminareo izay mbola salama izao antsoko ataoko izao. Mila silapoma avy aminareo izahay zéro positif na ny tsy mbola marary na ny efa ahitana soritra retina. Tsy mila poma amatona izahay na poma loloavina tsy bika fa silapoma iray fotsiny araky ny misy embouteillage dia efa mahasoanay. Tsaro fa ny tarehy miramirana mahafaly ny fo ary ny filazantsoa amin'ny farabana voajanahary ohatra mamelombelona ny taolana ohabolana toko 2017. Mila nitsikinareo vokatry ny fonareo izahay mba ahafantaranay fa efa novoanareo ny fehipatina matoranareo ny tongotra matananay mba amin'ny mosoara na fehinareo ny tavanay araky mibaiko nataon'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko 2:5-7. Tsy fiantrana nefa no tadiavinay indrindra fa izahay tsy mbola marary fa fitiavana. Tsy vola makarena ihany koa fa zo ivelomana sy iaina tahaka ny marary rehetra eo anivonareo. Misy antsikanay iray izay fa noho ny dokotera izay tiako hitomana antsika hanampy anay. Ny ran'Andriamanitra andeha anisa izay olona maty mipesta hono ny anjely iray tamin'ny androny tsy mbola nahafehezany zanak'olombelona eo aretina iray io. Rehefa miverina izy dia izao no nitatitra nataony teo anatry amin'ny mpaniraka azy. 3 tompoko no maty mipesta ary 3 alina kosa no maty nitahotra ny pesta. Hitantsika ary fa be lavitra ny maty ny aretina iray no ny maty nitahotra io aretina io. Raha izay mivisavisaina dia tsy miahoatra manambara fa ny tahotra ny sida dia anisan'ny mampitranga aingana ny sotra aretina voalohany eo amin'ny zéro positif. Arakaraky ny tsy nampisy ny filaminantsaina ao aminay no mahafaty aingana ny hery fiarovan'ny tenanay ka mampahazo laka ny VIH. Mampitombo ny fahoritsainay anefa ny jery vilana sy ny fanikilena amin'ny endrin-drehetra ataonareo aminay. Raha vandravandranareo aminay masonareo fa tsy omenareo ny silapaomanareo izahay dia inoko fa tsy ho ela velona ety atamy mahavahiny anay ety izahay. Zarao ary ny fifalianareo, ny tsikinareo, ny fitiavanareo mba hitombo faravaratsy ny ahay. Ny andro iaina ampitondra ny tsy mikaretina VIH. Vao izahay ka mba velao andehandeha hiaraka aminareo. Izay angambany amin'iny fa atolotro andrase tamin'izay fitenenany. Isaorana be dehibe aloha nareo mivady nandana fotoana namboraka taminay ny tsy ambaratelonareo. Atrafokena memahery izay ka ambava homana ary ampo mieritreritra. Izany angambany hoe lafa hitodika amin'ny dadabe sara amin'izay izay telo mianadahy. Tsy afenina aloha fa tena nanahirana tokoa ny tsara ny fifaninananareo. Fa ty misy aloha fanontaniana kely ono inona marina moa no loka atolotra izay mandeseo ary atao ahoana kosa ny resy. Ny fanaranay dada fa hanao tapitany eo amin'ny gorodona ny alina izay resy eo. Zany ve? Izay tokoa izy moanaka. Ny aloha dia efa nilazaiko anareo ny hevitra hoe momba ny Sara. Izaho kosa aloha miandany any dadabe. Ny hevitra izany ny sisin-drasana raseta. Ka raha ny hevitra aloha dia anao vaty fotsy ahe. Menao anaty mitovy izany izy mianaka. Tena marina mihitsy izany ka, izany indrindra. Dia atao ahoana ny loka ho an'ny mpandresy sa ny dabitany izany tsy nahovoka. Andraso kely aloha misy surprise ty fa mahatsika ny olana. Andeha alaoko amin'izay aloha le farafara superposé nampanaovana mivady eny amin-drakotom-pandrafitra dia samy atory ambony kitolo daholo izany izy mianaka androany alina na dia ny fanao ambony ambany azako. Hoe superposé zay ve le nampanantenainareo ahy tamin'ny fitsingerenan'ny taona nahaterahako. Eny anaka,
Tsy nandainga taminao tokoa izay mivady fa notanterahanay ny fampanantenana nataonay taminao. Ho tonga andro ny hariva tokoa ny farafara mifanaingina vita amin'ny voamboana izy io. Dia ho tonga tokoa izany ny farafara mifanaingina? Dia iza izany natory amin'ilay raha eo ambony? Tsofoko rano ho any dadabe ilay raha eo ambony. Sao dia mitovitra amin'ny plafond trafoko anakako ampiasao anao ny ambony fa tsy maninony. Manahirana izany dadabe a. Ndao dia entiny nofy eo ka maditsaka ampandriana. Ko ndao iara tory sika mianaka fa tsy maninony. Tsy anelingelinanao ve anaka ny trafoko a? Misy ve iazana izy io e? Hainy sarany miala amin'io e. Ivokona hitodika amin'io trafony dadabe io fotsiny aho dia ampidiriko anelanelan'ny roaliko sy ny saokako ny trafo mandra-patoritsika. Rehefa reniko ny tory ve isika hafa na misy trafo na tsy misy, ny amin'ny VIH indray dia tsara fono ao anatin'ny karosserie ao zareo ka tsy atahorana hifindra. Ho fanampen'izany surprise lehibe izany ary dia mamety tokoa izay mivady fa hitondra bononoka sy lapao ho anareo ny anaka. Fa zay aloha ny amin'ny mpilalao fa mba ahoana kosa ny amin'ny fampirisinanay mpitsara fara-tampony e. Hitondranay tantelo paty ireny nareo fa aza matahotra e.